pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Soka Vitre manolotra anao ny Vaovao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. Savy d'une option tinao am Blue Line TV am Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny Vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente ny Vaovao. Raha tianao hanaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista apitan'ny Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-baovao. Zarina toloram-potsiny malagasy fety be no natao nanoloran'ilay kit scolaire ho an'ny mpianatra ny alarobia lasa teo. Io andro io ihany no nolanin'ireo lazaina fa solo-mavomboaka misy 570. Tsy nasiana adefitra teny Tsimbazaza ora ray latsaka ny LFI 2024. Fanambaniana sy fanabadonan'ny malagasy io indray ny entim-pitantanana entin'ny mpitondra hitondrana ny firenena. Ny adidin'ireo arahanao anaty matonda atsoratra Andra Arson. Tsy ampy ny vola raisiny ireo mpanabe eto amintsika indrindra ireo eny amin'ny ambara-pitonga fototra. Tsy mifanaraka amin'ny asa ny sahan'izy ireo ihany koa ny vola ho ny fanazavan'ny mpandrindra nasionaly eo anivon'ny coalition nationale malgache pour l'éducation pour tous. Maresaka iraisam-pirenena ny esorany antokony teo amin'ny mafilohan'ny antoko zany PF Azy Robert Mugabe. Fa ny sorana izay nataon'ireo mpikambana miisa 70 nandritra ny feonan'izy ireo tamin'ity androany ity. Ny adidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vamanasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany anambotsika ny vaovao dia zarina toloram-potsiny malagasy fety be no natao nanoloran'ilay kit scolaire ho an'ny mpianatra ny alarobia lasa teo tamin'io andro io ihany koa no nolanin'ireo lazaina fa solo-mavomboaka miisa 570 tsy nasiana adefitra teny Tsimbazaza ora ray latsaka ny LFI 2024. Fanambaniana sy fanabadonan'ny malagasy io indray ny endrim-pitantanana hitan'ny mpitondra hitondrana ny firenena. Arahoary matoa atsoratra Andra Arson. Fangahy fanaty vanim-potoana propaganda isika hoy ireo be vazivazy nahita ny lanonam-ben'ny filoham-pirenena nandritra ny fizarana ireo kit scolaire ho an'ny zaza malagasy te tsy antsonjombe. Mpanakanto fantadaza maro no noentina nampiravoravo ireo zaza mpianatra malagasy nandritra izany fotoana izany. Vonjy hitavanandro tsy mahavita taona. Politika fanambaniana ireo ray aman-dreny anehoan'ny mpitondra fa izy ireo no mahavita fitaovam-pianarana ho an'ny zaza malagasy hoy ireo ray aman-dreny sendra ny mpanao gazety. Mahatsapa fa ny fampivoarana ny toe-karena avy amin'ny famoronana asa mendrika no vaolana. Aiza izay politika sy vina mazava ho amin'ny fampandrosoana ny toe-karena ao anatin'ilay nambaran'ny mpitondra fa PND na ny Plan National de Développement. Tsy fitserana mendrika latsa no ilainay fa fanatsarana ny sehampiarina ahafahany rehetra mandray anjara amin'ny asa fampandrosoana ny toe-karena, ahafahana mamelona araka ny tokony ho izy ny taranakay ho hiatrany ireo ray aman-dreny sendra ny mpanao gazety ireo. Io andro ihany, samba ny teo amin'ny tantaran'ny anteny meram-pirenena, nolanin'ireo ireo solom-bavim-bahoaka miisa 570. Tsy nisy adihevitra, tsy nasiana fanitsiana, ora iray latsaka ny volavolan-dalàna ifeny fitantanam-bolam-panjakana amin'ny taona 2024. Ny mahadodina azy ireo dia ny fanonganana ireo bromaharitra ny anteny meram-pirenena noho ny fiadiana tombotsoa manokana. Misy amin'izy ireo no tsy nahazo ilay fiara 4x4 Mazda BT50 avy amin'ny fahefana mpanantanteraka ka tezitra amin'ny bromaharitra ka izao nanao fihetsika mitory fanambaniana ny vahoaka malagasy izao tamin'ny fomba nandaniana ny LFI 2024. Voaporofo tanteraka ankehitriny ny filazan'ireo mpanara-baovao politika fa tsy ny vonina hitondra ny firenena ny mpitondra ankehitriny fa kisendrasendra no nahatonga azy tamin'izao toerana izao.
anika politika fanambaniana sy fanabatona ny malagasy no zary fomba fiasa noho ny tsy visin'ny programa matipaika ho an'ny fampandrosoana. Nefa dia mbola io manao paipaika politika amin'ny fomba rehetra ifikirana ny seza io, ka mihevitra ny hanao saritsary-pifidianana demokratika amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona ho avy, satria efa mino tanteraka fa bado io malagasy mangina tsy miteny io. Ny arabola sy ny fetrany fahefana ananany no tsy azahoana antoka ny fahaleovantena ananan'ny CENI. Tsy voafaritra mazava ihany koa mahakasika ny fampelezan-kevitra mialoha amin'ny fotoana. Ireo ny fanehoan-kevitry ny vahiny nasaina tao anatin'ny fandaharana Ankitspo. Vezora Faly. Eo amin'ny tontolon'ny fifidianana dia efitra mipetraka hatramin'izao ny mikasika ny fahaleovantenan'ny CENI izay tsy azo ny mpisehatra rehetra antoka. Ny antony arabola sy ny fahefanananan'izy ireo izay voafetra ihany no antony raha ny fanazavan'ny filoha lefitry ny CENI ny vahiny tao anatin'ny fandaharana Ankitsipony malasa teo. Lalàna mivoaka tampotampoka, misy ordonnance, misy décret, ny tsy misy zavatra tena tafapetraka irina zany mba hoe miditra izy ao anaty tenzena atao hoe codifié manaraka an'izay misy eran-tany. Tiana hipetraka zany atao hoe maleo tena tokoa ve zany atao hoe CENI. Le fahaleovantena takiany CENI dia mifantoka indrindrandrindra eo amin'ny lafin'ny fitantanana arabola. Zany hoe misy ny vola omeny ny fitondram-panjakana fa sainga ilay pitsopitsony amin'ny fitantanana an'izay vola zay no manahirana ny CENI satria lava loatra, mavesatra loatra dia lasa mitarika fahasairanana ho an'ny CENI amin'ny fanatontosana ny asany. Ny eo amin'ny lafin'ny arabola ny tena iresahanay an'ilay ataoko hoe tsy fampiny ilay fahaleovantena. Fa raha eo amin'ny lafin'ny fanantanterahana ny asa dia eo amin'ny lafin'ny fandraisana fanapahan-kevitra dia afaka manome toky ny vahoaka malagasy, ny mpifidy, ny mpanao politika, ny fiarahamonim-pirenena zay fa manana an'izay fahaleovantena zay ary tsy mandray baiko zay na avy amin'iza na avy amin'iza. Ny tsy ampy kely ihany koa raha ohatra ka azo lazaina fa hoe tsy fahaleovantena zay dia ny fahefana angamba. Ny fahefana ohatra ny tsy fananana fahefana amoaka ny tety androm-pifidianana, ny tsy fananana fahefana amoaka ny voka-pifidianana ofisialy, tsy mbola matotra ny mpitantana ara-politika dia tsy mizotra makany amin'ny fifidianana madio sy mitovy tantana le izy. Tsy mitovy ny herintsika ny antoko politika sy ny kandida ho fidiana ankehitriny manoloana ny fampelezan-kevitra mialoha ny fotoana izay tsy voafehy eto amintsika. Izahay kosa izay antoko politika ka mba te hiroso ka hanao an'izay dia tonga dia efa mahazo sazy hoe mbola tsy fotoana ny fifidianana izao amin'izao fotoana izao. Ny filoham-pirenena mitaky any hoe ametraka lalàna zay tsy mitanila fa mampitovy ny hery rehetra ho amin'ireo izay te hilatsaka, zany hoe tena fifaninanana madio sy mifandanja. Amin'izao fotoana izao aloha izy ialana tsiny fa tsy mifandanja, tsy mitovy le hery entina ahafahana manao an'izay. Ary raha tonga ianao ka aneo ny hevitrao ny eto amintsika ma tsy misy afa-tsy ny hoe hery manohana, hery manohatra sy ny eo ampovoany le misalasala tsy le eo ampovoany zany. Le manohatra eto amintsika dia hoe mitsipaka zay lazay ny eo fitondrana, fa ny manohatra ny dikan'izay dia ny hoe hery ifandimby manana hevitra vaovao. Ka raha amin'izao fotoana izao no androso ny hevitro ago amin'ny hoe filatsahana hofidiana amin'ny 20 sy 20 dia efa manao amin'ny raha amin'ny resaka sport zany dia efa manao faux départ. Asa aloha raha mahatsikaritra ny olona fa ao anatiny fikarakarana ny fifidianana io na efa akaikiny zany atao hoe fepitaona anaovan'ilay fifidianana raha dia misy foana zany atao hoe ordonnance milatsaka manova na efa mipetraka ary ny tena atao anatin'ny gouvernement io misy efa lalàna texte mipetraka hoe reto avy zany atao hoe autorité afaka autorité de l'État tsy afaka manao fifidianana. Tonga manakaiky amin'ny fifidianana milatsaka indray ordonnance milaza hoe reto indray dia afaka manao. Zany zavatra tsy mety aminay intsony. Tsara ampahafantarina ny rehetra ihany zany hoe zany pré-campagne zany dia mazava ho azy aloha ny fotoanany dia vanim-potoana mialohan'ny fotoana voafaritra anombohan'ny fampelezan-kevitra. Io zany dia efa tokony faritana aloha io hoe hery taona mialoha ve sa 9 volana mialoha ve sa 3 volana mialoha.
dia avy eo a inona ny zavatra azo atao ao anatin'ny zavatra telo miavaka tsara. Voalohany a ny fanambarana fa hoe za dia hoplatsaka ho fidiana amin'ny fifidianana eo. Zay ny zavatra anankiray. Ny faharoa dia ny filazanao fa ireto a no vinam-piarahamonina hoentinao hitantanana ny firenena na ny toerana mahaolomba fidy anao raha lany ianao. Ny fahatelo a dia ny fananganana sy ny fanetsiketsehana ireo rantsa-mangaika ny fikambanana na ny antoko na ny fivondrona ny olona zay anohana anao manerana ny nosy. Raha nambaran'ireo vahinona sainatrany ny famitrahana ny sosikevitra avy amin'ireo mpisehatra rehetra amin'ny fanatsarana ny lalàna amin'ny feny fifidianana ny vahaolana hitondra ny fitoniana sy fifidianana ekeny rehetra eto amintsika hisorohana ny krizy politika aorian'ny fifidianana. Miombon-kevitra amin'izany ny CENI na ny CCRP sy ny mpanao politika. Ankoatr'izay miantso amin'ny fifampiresahana sy ny ady-hevitra eo anivon'ny asam-bomiera miaraka amin'ireo solombavambahoaka ny CENI mialoha ny rosony izy ireo amin'ny fandaniana ny lalàna ifeny fifidianana izay avoakan'ny komity iraisan'ny ministera tompon'andraikitra. Raha tsy ahivina ny famerenana ny fandaharana Kitsipo dia isaky ny talata amin'ny 2 ratolakandro. Misy ihany koa izay hita ao amin'ny tranokala tv.kolo.mg. Miamafy ny toedra raha any Andrakaraka Tolaniaro amin'izao fotoana izao taoriana ilay famonoan'olona tany an-toerana ny faha-enina ny volana Novembre lasa teo. Atahorany roso any amin'ny adipoky ny mponina any an-toerana raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ataony mpitondra fanjakana. Fanadina. Ny faha-enina ny volana Novembre lasa teo no nisy faty olona tao Andrakaraka tao Lagnaro. Efa nisy kabarina tao ho fandaminana sy fanonerana fianakavian'ireo manamanjo. Atreto raha ny fanajavana, tsy mbola misy zavatra vaovao, tsy misy valiny mahafapo avy amin'ny fianakaviana namono. Efa nampiakarina teo anivon'ny komunina ihany koa ny raharaha, saingy mbola tsy milamina. Mihamafana araka izany ny toedra raha any an-toerana, ary atahorana hitatra hatrany amin'ny adipoko. Raha fa eto zahay, eto Andrakaraka fa tsy mandray andraikitsy nareo fanjaka, tsy mitsangana amby io, sisy olo mandray azy, fa hampialy, zahay mialatsiny fa zahay mialy io hialy. Aleo zahay mifandogna naho faitoa tata fanjaka tsy hitsangana mahakasika io. Mbe ho tandroy ze velo, mbe ho tanosy ze velo, mbe ho mbanialo ze velo, mbe ho betsileo ze velo. Fa zahay hialy naho faitoa tata areo fa tena sarotra maay fa tsy ndraaly avao ny fandahatsy io fa aly sitrapoe ty namono iandrimatoa voasaotsy. Karaha fa tsy mandray andraikitsy nareo fanjakana eto, foibe eto, le hialatsiny zahay maareo fanjaka fa hialy, hifamono, hifapotepoteka. Vasa mba izay nareo mitsanga. Raha tsy hivina, antanosy sy antandroy ireo atahorana hiditra amin'ny adipoko ireo. Manao antsoava amin'ny mpitondra fanjakana araka izany ireo mponina any an-toerana, hijery akaiky ny toedra raha, ka hitady sy hanolotra vahaolana maharitra. Tsy misy antenaina intsony amin'ity fitondrana ity hoy ny filohan'ny fikambanan'ny tanora avy any Bongatsara. Mba toerana ny fiarovana seza sy ny kajikajy politika hoy hatrany izay filoha izay fanadinika etan Andriatsilavo. Manoloana ny fahoriana vokatry ny tsy fanananasa sy ny fahalafosan'ny fiainana, samy mitaraina avokoa na ray aman-dreny na tanora. Ao ireo maneho ny heviny amin'ny alalan'ny tenany samy rery, na fikambanana, na firaisamonim-pirenena, na antoko politika, ary mezaka mampafantatra ny zavamisy sy manolotra sosikevitra. Tsy misy antenaina intsony amin'ity fitondrana ity, hoy ny filohan'ny tanora mandray andraikitra eny Bongatsara, raha nanontaniana ny heviny. Izy izay manana tanora mihoatra ny 200 ao aminy. Kodika no avy ny tanora ary sarotra ny eritreretana hoe mbola misy ho avy tsaratsara kokoa hoe antenaina amin'izao fitondrana izao. Betsaka ny tanora tsy anasa, betsaka ny tanora mirenireny, ary betsaka ny tanora amin'ny vary lava. Varobarotra ny akamaroany, miloka ny akamaroany, ary tsy misy fanantenana azo ny tanora tenaina hoe inona no atao. Ny sasany aza dia manambaka ny ray aman-dreniny ao an-trano. Ny sasany entana ao an-trano no amidy télé, amidy radio, amidy izay fanana rehetra izay mba kely ananana. Ankoatr'izay raha ny fanazavana, mibantoerana ny fiarovana seza sy ny kajikajy politika,
any ka adino ny fampandrosoana sy ny sosialim-bahoaka indrindra amin'izao ankatoky ny fifidianana izao. Resa be makasika ny fifidianana io. Faratina ny sy ny filaminana eto amin'ity firenena ity dia tokony hipetraka ao amponin'ny mpanao politika ny fijerena ny fahantrano ny vahoaka malagasy. Tena efa tena mahantra ilay vahoaka malagasy. Misihanareo miaina amin'ireny vahoaka ireny dia hotsapanareo ny tokony ataonareo. Fa izao ny any mba hevitra. Tokony aroso mialoha i fifidianana izay tsy maintsy atao io. Fanontaniana maro no mipetraka manoloana eo fiovan'ny fiarahamonina sy ny fomba fihetsiky ny tanora io. Ny tena lehibe indrindra amin'izany dia ny hoe anao ahoana ny hoavin'ireo tanora malagasy. Ny tanora malagasy izay mahery ny 80 isanjato, ny latsaky ny 420 taona, araka ny atotanisa farany navoaka ny UNFPA. Melohan'ny anarantsika ny tohin'ny vaovao izay jerentsika ny tontolon'ny fanabeazana amin'ny resaka ny tsy fampiny vola raisin'ireo mpanabe raha oharina amin'ny asan'izy ireo. Anaraka vokatra ihany koa isika eo amin'ny fifananana taranja taekwondo ITF famelohan'ireo dia reto misy dokavarotra. Misy dia sany me amin'ilay be foana. Nenantonami. Manay manaraka telo na velation passion de vie. Tsy menay mijery documentaire be tapé. Koa mijery foot. Télévision bispa. Sample Blue Line TV daholo eny izany ny tele anareo trano e. Miaraka amin'ny bouquet magique ao amin'ny Blue Line TV, misafidiana option anankiroa izay tianao. Documentaire, telenovelas, film, dessin animé na sport amin'ny vidiny 3 alariary. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Je m'appelle Lalaine. Déjà petit, j'en rêvais. Il a suffi d'un geste, une simple pièce de monnaie et le rêve débute. Avec le temps, j'ai grandi avec ma passion. Et puis, j'ai fait la rencontre d'un partenaire de vie, Mvoul, et mon téléphone est devenu ma tirelire. J'économise tous les jours avec Mvoul, où que je sois. Avec Mvoul, je peux aussi avoir immédiatement une avance, et mon rêve se réalise. Besoin d'une avance? Mvoul avance. Mvoul avance immédiatement jusqu'à 500 000 arrières. Tapez le dièse 111 étoile 1 dièse. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir quelle couche peut absorber autant de liquide. Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche molle fixe. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Je m'appelle Lalaine. Déjà petit, j'en rêvais. Il a suffi d'un geste, une simple pièce de monnaie et le rêve débute. Avec le temps, j'ai grandi avec ma passion. Et puis, j'ai fait la rencontre d'un partenaire de vie, Mvoul, et mon téléphone est devenu ma tirelire. J'économise tous les jours avec Mvoul, où que je sois. Avec Mvoul, je peux aussi avoir immédiatement une avance, et mon rêve se réalise. Besoin d'une avance? Mvoul avance. Mvoul avance immédiatement jusqu'à 500 000 arrières. Tapez le dièse 111 étoile 1 dièse. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Vedreto amin'ny fampalala vaovao isika tsy ampy ny vola raisin'ny mpanabe eto amintsika indrindra eny amin'ny ambaratonga fototra. Tsy mifanaraka amin'ny asa sahan'izy ireo izay vola izay hoy ny fanazavan'ny mpandrindra nasionaly eo anivon'ny coalition nationale malgache pour l'éducation pour tous. Fanadiny Mikaela Ramalona.
ireo mpanabe eny amin'ny ambaratonga fototra ny tena fototra hijoron'ny fanabeazana. Eto amintsika raha ny fanazavany teo anivon'ny CONAMEPT na ny Coalition Nationale Malgache pour l'Éducation pour tous. Jerena ny olan'ny mpanabe eny amin'ny ambaratonga ambony, saingy tsy mitovy amin'izay kosa ny fijerena ny asin'ny mpanabe ety amin'ny ambaratonga fototra izay antoko ny fampandrosoana hoy hatrany ny fanazavana. Ny mpanabe zany amin'izao fotoana iainantsika izao dia manaraka an'ilay rindran'ilay hoe zotra makany amin'ny fanabeazana arak'izay zava-misy. Zany hoe raha avy tao anatin'ny krizitsika dia ny mpanabe koa ny ainan'izay krizy izay. Misy zavatra maromaro nefa tsy maintsy amboarina. Ohatra fotsiny raha tsy teny hoe raha taloha 5 ohatra ny kapoaka ny vary. Amin'izao ny kapoaka ny vary raha tsika mahafantatra. Dia le asina maha-olona n'le olona mihitsy zany no mbola mila ampiakarina mba hahafahan'ny mifantoka amin'izay hoe mahampanabe azy izay. Arak'izay dia tsy mifanaraka amin'ny asa ataon'ny mpanabe iray ny vola raisiny ka tokony hojerena manokana ny momba izany. Tsy afaka manome ny fahaizany sy ny fahefana manontolo ihany koa izy ireo vokatra izay. Ny ministera zany manao an'ilay hoe fanofanana formation continue manome izy. Fa iny akory tsy midika hoe raha mahazo fanofanana ilay mpampianatra dia miova ny fomba fiainana, ny fomba fiainana, ny quotidienne mihitsy zany, ny fivelomany mihitsy ny tiako tenenina amin'ilay izy. Hoe raha mahazo fiofanana izy ny aretsaina no azony, fa ny vola hoentina manatsara mampitombo ny filany ao amin'ny fiainany andavanandro mbola tsy tanteraka. Vahaolana maharitra entina hanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana araka izany no andrasan'ireo mpanabe maro eto amintsika. Vahaolana izay isitrahany rehetra tombony. Androany no nanatanterahana ny feonambe ny teo anivon'ny sindika teo anivon'ny ministerin'ny fanabeazam-pirenena. Isan'ny bana tamin'ny resaka ny fanaovana ny tombotsoa tokony isitrahan'ny mpampianatra mpanabe sy ny asin'ny fanabeazana. Vaovao ara-panatanjahantena dia nahavory olona maro ny fifaninanana ny andiany fahatelo ao amin'ny amboaran'ny Madagasikara teo amin'ny taranja taekwondo ITF izay nitoditsaina tetsy amin'ny kianja mitafina koron-drano. Marjona. Nakatsehatra tetsy amin'ny kianja mitafina koron-drano ireo mpikatroka rehetra tao anatin'ny andiany fahatelo ho an'ny Madagasikara ny ITF Dojongangde izay mpikatrokadina tratratrany amin'ny 50 no nakatsehatra tao anatin'ny izany dia afapo mpikarakara. Ny tena mampiavaka ny andiany fahatelo moa zany dia ohatrany fiakaran'ilay teknika amin'ny ankizy ary mbola nemarany n'olona ny ankizy nandray anjara fa zany hoe n'olon'ilay kategoria hoe midofitra dia tsy maintsy hoe nanalana zany fa nitrasana tamin'ny tompony andraikitry ny club Royal. Nahitana kategoria maromaro ainga tamin'ny ankizy kely 7 à 9 ans tamin'ny senior zany plus de 18 ans zany. Izay mbola samy mizara kategoria tsirairay avy rakaraka ny sokajin-danja. Dia ny manaraka teo amin'ny tolona combat imaginaire na forme moa zany dia nanomboka tany amin'ny 10e cap na ceinture blanche manao mouvement fondamentaux hatrany amin'ny ceinture rouge na 2e cap. Raha ny vokatra teo amin'ny vehivavy latsaky ny 7 ka hatrany amin'ny 12 taona teo amin'ny latsaky ny 13 kilao lasa ny avy amin'ny club an'ny ITCT teo amin'ny latsaky ny 17 kilao kosa indray no batain'ny Francia avy amin'ny Ingde teo amin'ny latsaky ny 19 kilao lasa ny Liana Faneve teo amin'ny latsaky ny 13 kilao Norumba Sarbid actif latsaky ny 12 kilao Sarism GST teo amin'ny latsaky ny 12 kilao Donovan Ingde teo amin'ny latsaky ny 14 kilao Rina Ingde teo amin'ny latsaky ny 17 kilao Zano Aima IB teo amin'ny latsaky ny 13 kilao Mathieu avy amin'ny Ingde latsaky ny 20 kilao Billy Nitram latsaky ny 15 kilao Tafita GST teo amin'ny senior latsaky ny 17 kilao Elio GST teo amin'ny tolona ho an'ny lela lasa ny Safidi actif teo ankoa nandrombahany Joanna Ingde ary Matiola avy amin'ny Ingde si Mathieu avy amin'ny Ingde ary Willy avy amin'ny Ingde raha teo amin'ny filarana amin'ny akabeany tamin'ny fandrombahana an'ireo medaly anisan'ny marobe tao anatin'izany ny volamena sy ny volafotsy ary ny amboara lehibe ihany koa dia ny club any Ingde no nibatan'ny voalohany na raha ny aktifa teo amin'ny larana faharoa ary ny GS teo amin'ny larana fahatelo araka izany dia hiavaka kosa ny andiany faefatra izay atao amin'ny taona ho avy io.
izay tena mampiavaka ny reto taekwondo dojongang de reto amin'ny fikarakarana indrindratsehatra izay tena anisan'ny tsara tokoa tao anatin'izany. Maresaka iraisam-pirenena dia nesoriny antokony teo amin'ny mafilohan'ny antoko zany OPF azy Robert Mugabe fa nesorany izay nataon'ireo mpikambana miisa 70 am'zato nandritry ny fionan'izy ireo tamin'ity androany ity fanidiny amin'ny sany France 24. Noraisiny miaramila antanana ny fitantanana ny firenena amin'izao fanesorana ny Robert Mugabe ho tsy filohany zany OPF izao. Isan'ny nanamarika ny fitondran'ny Robert Mugabe mo ny fisian'ny fikorontanana ara-politika isan-karazany, ny krizy ara-toekarena izay nampatonga ny 70 isanjaton'ny mponina tsy anasy. Miamafy ihany koa ny raharaha miandra ny Robert Mugabe amin'ny fiaonana amin'ny tafika any antoerana samy nifidy ny fialan'ity filoha ity avokoa ireo mpikambana miisa 70 am'zato ao amin'izany OPF. Isan'ny nitarika ny fanonganana ny Robert Mugabe ny filoha lefitra teo aloha izay lasa filohan'ny mpitarika ny zany OPF. Ity farany izay rotsaka amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena manaraka. Raha manaiky ny fametram-pialany Mugabe dia manana 3 volana ny Zimbabwe hitady isolo-toerana azy sy ametraka gouvernemanta vaovao. Raha tsy aivina dia efa nisy ny fidinana an-dalambe nataon'ireo mponina tao Zimbabwe mitaky ny ialany ity filoha any toerana ity amin'ny toerana. Filoha izay nitondra ny firenena nandritra ny 7 taona. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manakatana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Raha tianao hanaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava antsika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny magasin Vista. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narahinao teo ny fampahalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Savent d'une option Tino à Blue Line TV Ni vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narahinao teo ny fampahalalam-baovao niaraka tamin'ny Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service.